Mbola ao anatin'ny fahanginana tanteraka ny fiampianarana eto anivon'ny faritra Analamanga amin'izao fotoana izao, na ho an'ireo kilasy analan'ny fanadinam-panjakana na ihany koa ireo kilasy anelanelany. Ho an'ireo sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana, efa maro amin'izy ireny no nandray ny fanapahan-kevitra mahakasika ny famitana ny fiampianarana sy ny fomba entina ampisondrotana kilasy an'ireo mpianatra ao aminy. Misy ohatra ny nandray ny fanapahan-kevitra fa ireo fanadinana izay efa vita tany aloha sy ireo fampiasana izay nalain'ny ray aman-dreny teny anivon'ny sekoly no anaovana ny tombana ka hampiakarana kilasy ny mpianatra iray. Raha ny fanapahan-kevitra no raisiny teo anivon'ny DINEC na ny Direction Nationale des Écoles Catholiques amin'ny 14 ny volana Aogositra ity no mifarana ny taom-pianarana 2024 manoloana io, samy nandray ny fanapahan-kevitra ireo sekoly katolika tahaka ny eo anivon'ny sekoly katolika iray Etsam-Paribe, tahaka izao ny fanazavana azo avy eo anivon'ny tompon'andraikitra ny sekoly izay tsy nety nalaina sary fa nitondran'ny fanazavana ankilany mahakasika ny fanapahan-kevitra noraisiny sekoly. Ity fanapahan-kevitra noraisina ity raha ny nambarany ho an'ity sekoly ity manokana fa tsy iraisan'ny sekoly katolika rehetra. Misondrotra fa tsy hoe misondrotra. Raha ohatra izy ka hoe misondrotra avokoa ny mpianatra dia dikan'izany afaka daholo. Fa eto zany nareo mpianatra izay tokony tsy ho afaka azy dia asondrotra. Fa rehefa tonga ny fidirana no tsy maintsy jeren'ny sekoly miaraka amin'ny mpampianatra mpanabe raha mandreny sy ny sisany hoe ahoana moa no hamitana an'ilay banga teo aloha hidirana amin'ilay programa vaovao ary indrindra hanampiana an'ireo mpianatra izay mety osaosa izay tsy tokony misondrotra saingy alohan'ny zava-misy dia masondrotra. Ankoatra izay, mizarazara ihany koa ankilan'ny hevitrireo ray aman-drenin'ny mpianatra tafaresaka tamin'ny mpanao gazety ny Koro TV FM tamin'ity androany ity maloana ny famitana sy ny fanohizana ny fiampianarana. Andrasana ho izy ireo ny fanapahan-kevitra raisy ny fitondram-panjakana indrindra fa ho an'ireo kilasy anelanelany. Izay zao tsy fantako mihitsy hoe ino vita io ve ny ampiakarana kilasy an'ilay mpianatra sa hoe mbola manao examen sa hoe ahoana. Nefa ny anay zao akatiky ny fiakarana troisième le mpianatra dia tsy fantako hoe inona ny tokony atao amin'izany. Ekôly fanjakana dia tsy fantako mihitsy ahoana izao fanapahan-kevitra. Hoe mangataka fanapahan-kevitra amin'ilay hoe fisindrotana kilasy zany. Izay zany ny fanapahan-kevitra hitako. Tokony enjehana ihany raha misy moyen dia atao ihany dia avitan'ny mpianatra amin'ny programa fa mijery be misy manko be zany ilay mpianatra avy eo na hoe mitasy kilasy ary izy dia misy manko be satria ny examen izay zavatra vita ihany nanaovana examen dia mba enjehana ihany dia avitan'ny programa na hoe ajanona mihitsy ny aloha ty fa mpanaovina examen ihany ny mpianatra dia avy eo ampidirina ao anatin'ny programa fampianarana manaraka ny programa tsy vita tamin'io mba tsy hahavery an'ilay ankizy. Santionany ihany ireo hevitra avy amin'ny ray aman-drenin'ny mpianatra ireo fa isan'ny andrasany maro amin'izao fotoana izao ny fanapahan-kevitra goavana raisy ny fitondram-panjakana maloana ny fampianarana sy ny fanazavana misy mahakasika ny fanabeazana indrindra fa ho an'ireo kilasy anelanelany.